Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndra kely dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mbola nomen'Andriamanitra ity andro androany ity indray iarahantsika mbola anaraka ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Misaotra n'Andriamanitra lehibe ihany koa tsika satria mbola nataony ny tombonandro avelomana, nomeny heri-tandraka sy fahasalamana ary mbola nomeny ihany koa ity andro tsara sady mahafinaritra ity iarahantsika ihany koa mbola ifampahery sy ifampivavaka indray amin'ny alalan'izao afatra sy fandarana izao. Manarakaraka izay ihany koa dia mbola mamerina ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay mbola tsy nifankahita tamin'ny alalan'ny fiampiarabana arabaina tompoko na tratra ny taona 2020 ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy hoe mba ho taom-pahasoavana, ho taona tsara indrindra, ho taona mahafinaritra ary ho taona tena ahitanao ny herin'Andriamanitra sy ny fahatsarany ny ity taona vaovao 2020 ity. Mba ho taona anankiray tena atsapanao zany hoe Andriamanitra miasa sy manjaka eo amin'ny fiainanao tokoa ny ity taona 2020 ity. Araka ny afatra zay efa ny narahantsika faraparany tamin'ny fandarana hoe Andriamanitra dia izy no mpandama zavatra rehetra ary hoy aho hoe sambatra tokoa tsika satria nataon'Andriamanitra nahatratra sy miaina amin'izao taona 2020 izao. Tsy ny olona rehetrarehetra nefany izay nikasa nananiry atratra an'ity taona ity tokoa no afaka nanitsaka zany taona 2020 zany, fa izasy anao manokana dia nofidian'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra nahatratra ity taona ity, iaina ity taona 2020 ity, amakivaky indray zao taona 2020 izao. Hoy amintsika androany, raha tianao tena mba atsapa zany hoe fiainana tsara lavitra, fiainana misy fanambinana, fiainana misy fahatsarana, fiainana tena hoe miavaka izany ianao amin'izao taona 2020 izao, dia izao zavatra anankiray anitanako atsika. Ahoana ny tokony atao? Ny zavatra aza adino dia ity miankina amin'Andriamanitra sy mifamatotra amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Averiko ihany, tena miankina amin'Andriamanitra sy mifamatotra amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, ny loharano ny zavatra rehetra, ny fahombiazana ny zavatra rehetra. Manana fanirina ianao, manana fikasana ianao, manana etaeta ve ianao amin'izao taona 2020 izao. Mino aho fa samba manana zay vina sy programa ao anatintsika tsiraray isika amin'izao taona vaovao zao, dia nefa noho aho raha tianao tanteraka atsaka sy andavana, raha tianao tafavoaka araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetrarehetra ataonao, dia ity ny azo atonona aza misaraka amin'Andriamanitra ary apetrao tsara mihitsy fa olona tena matoky an'Andriamanitra isika. Zao voalaza tenin'Andriamanitra mantsy amin'ny Salamo 4:20 eo amin'ny 2:20. Salamo 4:20 eo amin'ny 2:20. Zao mivaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Araka io tenin'Andriamanitra io zany dia izao, tena ilaina apetraka mihitsy ary ilaina tena aseho antsika mihitsy amin'ity taona ity hoe olona tena matoky an'Andriamanitra isika. Porfoy fa ianao zay miteny hoe kristianina, milaza hoe zanak'Andriamanitra, milaza hoe olona mpivavaka, dia milaza ihany koa hoe tena olon'Andriamanitra ako. Dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona zay tena matoky an'Andriamanitra. Fanontaniana petrako ary amin'izao fotoana izao dia hoe tena mino ve ianao, tena resy lahatra ve ianao fa misy aloha Andriamanitra? Tena mino koa ve ianao fa izao zavatra rehetrarehetra hitany masontsika
na tsy hitany masitsika zao zavatra rehetrarehetra misy izao tena mino venao fa nisy mpamorona fa tsy tongatonga ho azy izao zava-misy izao. Raha tena mino anao fa misy Andriamanitra, misy mpamorona zavatra rehetra, de miantso anao aho, ino ny fisian'Andriamanitra? Tsy nisy olombelona tonga teto ambonin'ny tany raha tsy noho ny fisian'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra. Tsy nisy zavaboary intsony nitranga sy nisy tety ambonin'ny tany raha tsy ny hoe nisy Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Manoloana zany indrindra de miantso atsika rehetra hoe mila matoky an'io Andriamanitra io isika. Aseho mihitsy fa olona matoky azy isika satria nahoana? Na inona zavatra misy amin'ny fiainatsika sy miseho amin'ny fiainatsika de tsarovy. Afaka tena mamonjy ny olona rehetra zay tena matoky azy tokoa Andriamanitra. Manoloana an'ireo olana sy ny zavatra sarotra lovan'ny olona anankiray de tsarovy. Afaka monjy zany olona zany Andriamanitra raha tena matoky azy tokoa isika. Ity mantsy zavatra tsikatra sy hita. Indraindray de rehefa tody zavatraritra, tody atsy olana ny olona na de milaza fampivavaka sy kristianina azy. Rehefa ao anatin'izay hoe olana saribahana, ao anatin'izay hoe zavatra tena manahirana ny sainy sy ny fon'ny olona, de indraindray toa mitady atahotra sokivy izy maloana zany tranga misy eo amin'ny fiainana izay lalovany izany. Mara ny olona nitady ravoravo-tany na indraindray aza de everiny olona tena ifarana hatreo ve ny tantaram-piainana, ifarana hatreo ve zany ny fiainam-pitiavana, ifarana hatreo zany ve ny fidiram-bolana, ifarana hatreo ve zany ny fiainana sy ny andro satria toa misy aretina mampirohoro zay tsy miatsitrana eo amin'ny tenany. Ary misy fotoana aza ny olona na de fa olona manompo an'Andriamanitra izao aza de mitady resiny ady hatrehany sy ny olana misy eo amin'ny fiainana. Kanefany ny akamaroan'ny olona hoe mpivavaka ireny de efa tena hoe nahavy nanaovan'Andriamanitra asa lehibe sy mahagaga. Tsy vitsy tamin'ireny olona ireny efa tena hoe natsapa ny tanan'Andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainana, nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe tsy takatry ny saina teo aloha. Fa rehefa tonga ny ady, tonga ny olana, tonga ny zava-manahirana, tonga ny zavatrarotra lalovana de tsy vitsy ho iaho. Na de olona milaza fa efa mpivavaka sy zanak'Andriamanitra ary efa avy nahita zavatra lehibe tsy takatry ny saina nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiaina azy teo aloha. Fa rehefa tonga ireny ady ireny, rehefa tonga ireny zavatra sarotra ireny de toa tsy ao tsony ary miala tanteraka ao anatiny le atao hoe fatokina an'Andriamanitra. Lasa taky ny olona tsy matoky an'Andriamanitra intsony izy. Lasa taky ny olona hoe tsy miatehitra amin'Andriamanitra intsony ary tsy mino fisian'Andriamanitra intsony ny sasany. Ohatra ny tsy matoky intsony mbola monjy azy ane Jesosy, mbola nampy azy ane Jesosy, afaka mbola maniolany ane Jesosy, adino tanteraka na famarina ny tenin'Andriamanitra, adino na de ny fisian'Andriamanitra azy. Ohatra ny hoe tsy ao anatin'ilay olona intsony fa tena tsy matoky an'Andriamanitra intsony izy. Ohatra amin'izao zao Saoly mpanjaka. I Saoly nge araka volazan'ny tenin'Andriamanitra fa ity Saoly mpanjaka ity raha notendrenin'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely, iopitarika ny zanak'Israely, anjaka tao amin'ny firenen'Israely izy de ambaran'ny Baiboly fa Andriamanitra mihitsy no nametraka ny Saoly mba ho mpanjaka sy hitondra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ary Andriamanitra de nomba sy nitany ty lehilahy ty nampiasain'Andriamanitra be, nataon'Andriamanitra nahita fandresena mandrakarivo manoloan'Andriamanitra sarotra ny lalovana tamin'ireo firenena maro zay niady taminy, de nomba azy Andriamanitra, nampandresy azy Andriamanitra manoloana zavatra izy teo amin'ny fiainana, de maro zava-magaga tsy takatry ny saina maha-olombelona fa nampiasain'Andriamanitra i Saoly ka nivoaka tamin'ny fandresena lehibe izy sy ny zanak'Israely izay noentiny tamin'izany fotoana izany. Tena hita taratra mihitsy nisongadina tamin'izy ireny tanan'Andriamanitra eny manokana, na de ty fotsiny aza hoe i Saoly ngeka niresaka tamitsy Andriamanitra, niona tamitsy Andriamanitra ary ny Andriamanitra mihitsy no niteny taminy tamin'izany fotoana na niendren'Andriamanitra azy izany. Ity nefa zavatra anankiray niseho araka ny teniko teny aloha hoe mampalahelo de rehefa togo ady na olana zavatraritra zay mandalo ny olona indraindray na de zavatra efa olona maro naovan'Andriamanitra asa lehibe zao aza de miala tanteraka ao aminy fatokinan'Andriamanitra ka taky ny tenitsy resy ahako tapitra treo ny fiainako, tsy ho tavavoaka intsony ahako manoloana ty zavatraritra laroviko ity. Satria any amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko fa 7 ambin'ny folo de amin'ny 5 ambin'ny folo ao zao de zao zavatra nitranga sy nisy
tamin'ny androny Saoly. Samuela voalohany toko fafito amby folo dia eo amin'ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy namakiko ny tenin'Andriamanitra. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany telile Filistina izany de nivady-po izy ka raiky tahotra loatra. Teto zany zao de raha ohatra ka zavaiko tsotsotra hoe tao alohan'ny ty tranga nisy tamin'ny zanak'Israely ity de maro zava-mahagaga tsy takatry ny saina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny Saoly teo aloha. Tahin'Andriamanitra, nampiasain'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra nivoaka tamina fandresena ngeza be mihitsy izy ireo tamin'izany fotoana izany. Ary tsy vitan'izany ihany fa i Saoly ngeka olona tena nandray ositra manokana tamin'ny alalan'ny Samuela mpaminany, olona voaositra, nosorana manokana, nosoran'Andriamanitra. Ary tsy izy ny hoe andeha hitondra n'Israely na nofidinin'ny olona fa Andriamanitra nametraka azy. Dika izay ty zao azo antoka fa Andriamanitra momba an'ity lehilahy ty ary Andriamanitra no mampandresy azy. Fa ny zavatra nampalelo sy hita nefa ty zao rehefa nanomboka nisy adina trehan'ny Saoly mafimafy noho ny ady tany aloha, satria nisy lehilahy anankiray atao hoe Goliath, olona goavana, olona mamiady, olona tena ary fomba ny fitaovam-piadiana teo am-pelantanany. De ity lehilahy atao hoe Goliath ity de tonga niatsiady nangataka ady tamin'ny zanak'Israely. De tao anatin'izay indrindra no araky volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa reny Saoly sy ny vahoakan'Israely nitenin'ity lehilahy atao hoe Filistina ity Goliath ity de natahotra sy nivady-po izy, niala tanteraka tao am-pony, niala tanteraka tao anatiny. Lay fatokinan'Andriamanitra tsy natoky an'Andriamanitra intsony, tsy nintsony izy fa afaka ampandresy azy manoloana an'ity Goliath atreny ity Andriamanitra. Tsy nintsony izy ary tsy natoky intsony fa afaka mbola hitondra fandresena goavana ho azy Andriamanitra manoloana an'ity Goliath zay eo amin'ny lohany ity. Fa niala le fatokinan'Andriamanitra de tahotra ny nameny tao anatiny. Ry ava malala zay manaraka ankehitriny amin'ny alalan'izao afatry ny tenin'Andriamanitra izao. Miantso anao androany, tandremo manao tahaka ny Saoly raha tianao tafavoaka sy tena ho tafita ny fiainanao amin'ity taona 20 ity. Raha te hita zavatra lehibe tsy takatry ny saina avy amin'Andriamanitra, te hita fiainana vaovao sy tsara lavitra ve ianao amin'izao taona 20 zao, atao vitan'Andriamanitra mihitsy. Fa na inona ady atrehanao, ady satra lovanao, zavatra sarotra miseho ny fiainanao, olana sedrainao, zava-misy atrehanao ankehitriny, apetrao fa olona matoky an'Andriamanitra ianao. Mety misy olona mampiroro anao amin'ny resaka famisaviana any, mety misy olona mihitsy milaza mihitsy olo tsy tena olona mpanao ody be anao zao filazan'ny olona. Tsia tandreo aza isorona ny fatokinan'Andriamanitra, mila matoky an'Andriamanitra isika, aza manao diso tahaka ny Saoly sy ny vahoakan'ny Israely. Niala tanteraka tao anatin'izy ireo ilay fatokinan'Andriamanitra, anka resiny andy izy. Ohatra ny hoe ny fahavalo indray ny nahery, ohatra ny hoe Goliath indray ny mafy, ohatra ny hoe Goliath indray ny matanjaka, satria naninona tsy tao tsony le fatokinan'Andriamanitra. Ozy ny boky mpanao salamo mivakitsika teo, sambatra ny olona izay matoky an'Andriamanitra. Ity taona 20 ity andao aseho atsika fa olona matoky an'Andriamanitra isika. Fa izany no antoka anankiray atonga zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao, ary atonga an'Andriamanitra afaka hiasa sy any amin'ny voninahiny lehibe eo amin'ny fiainanao amin'izao taona vaovao izay nomen'Andriamanitra antsika izao. Resy ny ady Saoly ary resy ny ady anko ireo vahoakan'Israely, fa natahotra sy nivady-po izy ireo noho ny fahitany an'le Goliath teo anatreha. Tsy natoky an'Andriamanitra intsony hoe ho resy na ity Goliath ity, fa tonga de resy ny ady arabaky teny tokoa. Faharoa ohatra ihany koa zao zay hitantsika any amin'ny bokin'ny Marka toko fa 4:5-7. Reto mpianatra Jesosy reto, izy 12 lahy dia maro ny asa mahagaga tsy takatry ny saina izay nataon'i Jesosy tompo niaraka tamin'izy ireo talohan'io zavatra natrehan'io. Nisy fotoana izy ireo de ambarany tenin'Andriamanitra fa nahita olona maro zay tao anatin'ny famatorany devoly, olona efa tena ny fatorany fanaratsy, miantsoantso eny amin'ny fasana, minananana, mitetetena amin'ny vato, olona tena mijaly tanteraka mihitsy, olona manary lamba arabaky teny, olona tena tsisy mafolaka na ny tanany nantonana fatorana azy. Fa rehefa nanatona Jesosy, tonga de nifona tanteraka ny devoly tao anatin'izany olona izany,
ary niala tanteraka rehefa androany Jesosy niala tamin'ilay lehilahy. Maro be mihitsy ny fagagana hitan'ireto mpianatra asa magaga tsy takatry ny saina manam-pirofo hoe tena Andriamanitra ity Jesosy ity, mahay zavatra tsy takatry ny saina maha-olombelona ity Jesosy ity, ary tokony hipetraka atao anatin'izy ireo ny fatokiana hoe nidina zavatra hitranga sy izy zany. De fa arak'ilay fiteny malagasy hoe mandrivo ny vato satria miaraka amin'ilay Jesosy mahay zavatra rehetra. Maro be tsy takatry ny saina ho iaho reo pirofo hita maso zay tokony efa ametraka ny fatokina an'Andriamanitra, ametraka ny fatokina an Jesosy tao am-pony izy ireo. So nefa zavatra nitranga ao marika toko faefatra. Ray andro de miantso an'ireto mpianatra Jesosy andaotsika hita eny ampita. De nandeha tokoa ary ny lalana, nizotra tsara ny lakana. Efa tany ampovoan-dranomasina tany de nanomboka nisy tafidrivotra mahery ary nanonja ny ranomasina. Jesosy amin'ny fotoana io matory ao anatin'ny lakana. Fa ity zavatra nitranga, nofoazon'ireto mpianatra Jesosy de niteny izy manao hoe mpampianatra, tsy mampaninona anao fa ny hafatesanay. Ohatriny hoe tsy nanana fatokina tsony ny mpianatra zany hoe tafita. Rehefa niteny Jesosy andeha eny ampita de ninona mitranga, ninona miseho, de zay lazainy Jesosy de tokony ho tazomina ary tokony atoky fa tsisy fahafatesana hitranga eo. Ny tao anatin'ireto mpianatra nefa ny havana manaraka de izao, tena tahotra ny nameno ny fony, orooro nameno ny fony, tsy nanana fiadanana, niala le fahasambarana, niala le fatokina, fa tonga de hoe mifaty. Zay sisy natao anatin'ireto mpianatra ireto. Rehefa nitrangana Jesosy de nomboka niteneny ny rivotra, nobaikony ny ranomasina, mangina ary mitsahara. Niaraka tam'izay de tony tsara ny andro, gaga daholo ny mpianatra ka niteny iza moa ity. Eo no entiko niteny amintsika androany manao hoe aiza ny fatokina ho an'Andriamanitra amin'izao fotoana, amin'ity taona 20 aiza marina, mbola tena matoky an Jesosy ve ianao? Manoloana ny tranga misy miseho fiainanao amin'izao fotoana izao, mbola mipetraka tsara ve ny fatokina ho an Jesosy? Niza olona mety miteny aminao hoe milaza aminao hoe ianao mety ny fiainanao amin'ity taona ity de mety ho ravo, mety ho poty, ny zavatra hitany masonao koa toatry milaza sy manambara zavatra ratsy, mampirooro sy mampitahotra. Hoy aminao, mbola mipetraka tsara ve le fatokina ho an'Andriamanitra? Mbola tena olona matoky an'Andriamanitra ve tsika? Fa ozy ny tenin'Andriamanitra, sambatra ny olona zay tena matoky an'Andriamanitra. Aza manao tahaka ny mpianatra hoe voana nonja ny rano, voana melo mafy ny tafidrivotra, tena tahotra reo mpianatra reo. Ry havana miaino asy manaraka ny fandaharana mahita ankehitriny, zao ny zavatra lehibe tenenina amintsika ihany koa. Tena malahelo ny Tompo Andriamanitra, malahelo Jesosy raha ohatra ka milaza isika fa olona mpivavaka, milaza isika fa olona zanak'Andriamanitra, milaza fa tena hoe mpino isika kanefa tsy matoky ny famonjena. Malahelo ny Tompo Andriamanitra raha milaza fa mpino sy mpivavaka isika ary milaza isika fa zanak'Andriamanitra kanefa tsy matoky ny famonjena zay ataony amin'ny fiainantsika. Noho izany miantso anao ako amin'izao taona vaovao fiandohan'ny taona 20 matoky an'Andriamanitra fa afaka tena hamonjy anao, afaka tena hanovany tantaram-piainanao ary afaka hampandresy anao izy amin'ity taona 20 ity, ary afaka hitondra fiainana vaovao tsara lavitra ao anao izy amin'izao taona vaovao zao raha tena matoky azy ianao. Jerevany le lehilahy atao hoe Daniel, voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ity lehilahy atao hoe Daniel ity de nisedra ady-goavana tamin'izany fotoana izany. Voalaza ny bokin'ny Daniel toko 9 manomboka any amin'ny 9 ihany. Fa tamin'ny andron'ny Darius mpanjaka de ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa notendrena i Daniel tamin'izany fotoana izany mba anisany hoe hosolo mpanjaka ary mikasa nandratra azy ny mpanjaka tamin'ny fotoana io. Ny zavatra nitranga sy nisy nefa de izao, betsaka ny olona tsy faly tamin'ny Daniel, nanenjika ny Daniel, tsy nanana fifaliana mihitsy ny olona manoloana hoe Daniel no asandatra. Ary hitany olona tamin'izany fotoana izany de hoe ity Daniel ity olona manompo Andriamanitra velona, manompo Andriamanitra ny anarin'ny tany sy ny lanitra, olona miseho matoky an'Andriamanitra loatra. De nitady fomba ny olona nanenjehana Daniel, nitady fomba ny olona namelohana ny Daniel, de ny anita nreto promotion niaraka tamin'ny Daniel nreto de hoe tsy hitatsika zay fomba ahafana manameloka, ahafana manenjika,
afana manao sabotage ny fiainan'ity Daniel ity afa-tsy ny amin'ny fivavahany ihany sy ny fanompony an'le Andriamanitra ivavahany. Ka izao andaotsika rehetrarehetra iray saina iray hevitra de iteny amin'ny mpanjaka hoe ao anatin'ny 30 andro ny mpanjaka de andao anao didy sy lalàna itsika fa tsy misy olona mahazo mangataka manao fangatana amin'Andriamanitra na amin'ny olona na amin'iza na amin'izy afa-tsy amin'ny mpanjaka ihany fa na iza olona mandika izany de asivo sininy didy asivo fitomboka fa atsipy eo andavaky liona izay olona mandika ny lalàna io. Fa daholo ny olona hoe ho vita tanteraka am'izay zany am'izany Daniel zany tsy afaka anao fangatana amin'Andriamanitra intsony. Ho hita eo am'izay mampivavaka an'io Daniel io. Ho hita eo am'izay zany hoe olona matoky an'Andriamanitra izany. Fa rehefa fantatry Daniel ozy eo amin'ny 11 Daniel toko fahenina 11 no fantatry Daniel fa efa visy niny didy de ny varavarankely ny trano manandrify an'i Jerusalema de nivoainy de nivavaka sy nangataka tamin'Andriamanitra taky ny fanaony isanandro intelo isanandro Daniel no mivavaka intelo isanandro izy manao fangatana tamin'Andriamanitra intelo isanandro izy no miankohaka tenatren'Andriamanitra hitandreto mpanenjika hitandreto papiroro hitandreto olona pampitahotra hitandreto olona zay tsy tia fivavahany Daniel zany zavatra atao zany inona nataony nanao tatitra tany amin'ny mpanjaka reto olona reto ka niteny hoe ory mpanjaka hitanao tokoa zao efa vo hisy niny didy efa vita ny tombo-kase noho izany ilay Daniel ina de ka tratranay mihitsy hitanay mihitsy mbola mivavaka tamin'Andriamanitra mbola miankohaka tenatren'le Andriamanitra noho izany mpanjaka ampiaro amin'ny Daniel ny didy ampiaro amin'ny Daniel am'izay aingany sabory andao alefa ny andavaky ny liona hoy amitsika tsy moramora ne zany hoe liona miandry ao anaty ravaka izany ataoko fa ny mpanjaka ny biby masika anisan'ny liona ry havana fa fantany apetraky ty hoe raha ianao teo amin'ny toeran'ny Daniel ahoana reny nataonao hoe mbola natoky an'Andriamanitra ve ianao sa anao taky ny Saoly mpanjaka na anao taky ndreo mpianatra tahotra ny tonga aloha. I Daniel de izao na inona fampirorona na inona ihany koa mety hoe liona niandro ao anatin'ny lavaka tsy niala tao am-pony Daniel tsy niala tao anatin'ny Daniel mihitsy nifatkina n'Andriamanitra satria zao zavatra nisy ao amin'ny 17 de nandidy ny mpanjaka de netiny Daniel ka natsipy tao andavaky ny liona de niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniel hoe Andriamanitra zay tomponao mandrakarivany amonjy anao. Tena nalefa tao andavaky Daniel ary na mpanjaka raha de mbola nirary sosiny teny hoe ry Daniel le Andriamanitra tomponao na hoe le Andriamanitra zay tokisanao mandrakarivo amonjy anao amin'ny liona ane izy. Inona tokoa no tapenana ny vavaliona ny vavany lavake no tapenana ary nalefa tao Daniel fa zavatra lehibe mampahery dy zao eo amin'ny 9 fa 1 ary noho ny tonga ny tao navaky ny liona izy de niantso an Daniel tamin'ny fiamalahelo niteny tamin'ny mpanjaka ka nanao hoe ry Daniel mpanompon'Andriamanitra velolo moa ny Andriamanitra zay tomponao mandrakariva mavonjy anao va. Namaly ny mpanjaka Daniel ka nanao hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay nenao Andriamanitro efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona sy tsy andratra satria famarinana no hitany tamiko sy teo anatrianao koa mpanjaka tsy nanao ratsy de faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy Daniel de nakarina avy Daniel ary tsy hita nisy naratra izy satria nino an'Andriamanitra na hoe natoky an'Andriamanitra. Ry mpiaino havana am'ty taona 20 ity te hitonanao ako raha tena matoky an'Andriamanitra ianao de zao tsarovy anisan'ny olona ho sambatra ianao am'ty taona ity ary anisan'ny olona hita zavatra lehibe tsy takatry ny saina taky ny hitany Daniel ianao satria nahoana rehefa tonga ny fotoana tokoa nandeha hiantso an Daniel sy hijery an Daniel ny mpanjaka hoe maty ve ny Daniel lany liona ve ny fatiny nanahoana sy nanahoana izy tao andavaka tao niantso moramora ny mpanjaka tamin'ny fiamalahelo de niteny hoe ry Daniel mpanompon'Andriamanitra velona moa ny Andriamanitra zay tokisanao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona fa
namaly moramora Daniel ry-mpanjako velona mandrak'izay ianao ny Andriamanitra efa naniraka anjely meloa anakombona ny vavaliwany satria famarinana nitany teo anatrehany gaga ny mpanjaka jerevana Daniel tsy maninona ny liwana nikombona ny vavany tsy afaka nanakery anaikitra ny Daniel mahagaga ke zany mpikena mahagaga ke zany mpanaraka ny fandarany hoe manahoana sy manahoana loatra re izany falebiazan'ny herin'Andriamanitra manahoana sy manahoana loatra le izany hoe olona matoky an'Andriamanitra izany fa nanliwana azy tsy afaka mikisokatra ny vavany anaikitra ny Daniel na hinana ny Daniel satria natoky an'Andriamanitra izy nakarina moramora avy tao andavaka Daniel jerevana ny ten'Andriamanitolo na de hoe nienjerany tao andavaka fotsiny any tokony hoe folaka izy tokony hoe naratsa izy tokony hoe narary izy fa sady tsy nanaikitra azy liwany no tsy nanino nakarina avany Daniel gaga ny mpanjaka velona ny Andriamanitra Daniel satria natoky an'Andriamanitra io lehilahy io itsoro vavolombelona kely amintsika melohany afako miroso amin'ny fandarana manaraka sy ny filazana nisy vehivavy anankiray vo tamin'ny alakamisy teo izy ny ao anataniko io vehivavy io dia mipetraka manana trano manodididina ny fiangonana anankiray izay endraky etanay de mampianatra mampianatra ny tenin'Andriamanitra ao izahay mitoro ny tenin'Andriamanitra amin'ny alahady iny ity vehivavy tia any an-tranony any maheno an'le afatra maheno an'le toroteny de efa naheno an'le toroteny izy de nanomboka voakasika ny fony voakasika ny fanahy de zao ny teny vehivavy hoe tena mahafinaritra ny toroteny zany ohatra ny fiainako mihitsy zany ohatra nyza mihitsy tena teneny zany ten'Andriamanitra zany tena mety amiko zany toroteny de hoany amin'ny fiangonan'io ako izy amin'io any an-tranony no alahady ny fotoana tamin'io alakamisy izy nanatrika ny fitombavaka nataonay pastera zaho izy naeno an'le toroteny naeno an'le afatry ny tenin'Andriamanitra nentinao teo iny fa tena resy lahatra azy voakasika hoe ten'Andriamanitra miteny amiko le izy de tonga eto ako mila vavaka inona ho any vavaka inona fangataham-bavaka mba ilainao zao pastera hozy ny zanako izy vo vita mariazy roa volana zay nampalaelo izy de zao io zanako io izy efa bevoka be mantsy izy no vo natao mariazy de rehefa bevoka be izy ozy de vita kelikely ny mariazy tonga dia teraka efa teraka ozy lay zanako de tsy ahoana teo olona mpifankaty be mihitsy izy vadiny olona nantanina vola be mariaziny olona tena anaovana fety be mariaziny fa tsy ahoana teo de miady foana izy roa ary nefa raha le lehilahy de ody any amin'ny ray aman-dreny koa lasa le lehilahy navelany teo mivady aman-janany tena niova tanteraka ohatrany hoe tena mivadika ambony ambany araky ny fiteny de lasa lay lehilahy rehefa lasa lay lehilahy tsy hita le ray le mamanty vehivavy ty zao atao fa de nalahelo ny zanany izy tsy hita zay atao ndry mampalahelo ny zanako le zanako koa tsy andaniny tena oly mijaly satria voaterabao voatokatrano nandanina vola be tokatrano vo namasinina hoe nentina teo anatren'Andriamanitra fa de naninona loatra re no rava sady ro volana nanaovana nanamasinana ny tokatrano de rava de tonga tao izy de nitondra zany olana zany nanotaniko izy aloha ono a ray aman-dreny sao de mba ohatra ny tantaran'ity zanako ty hoana ny zanakao ny tantaranao hoe fony ianao niaraka tamin'ny vadinao voalohany sao de hoe niteraka ray ohatr' zao koa ianao de lasa ny vadinao tena za mihitsy pastera eto vo tonga saina ozy hoe io zanako voalohany iny ozy tam'zany tam'za vo niteraka an'io de lay rainjanako an'io tonga de lasa de tsy nanambady anay koa fa de lasa izy de ohatran'zao eto vo tonga saina izy maro zany fanonteny zany hoe le zavatra taty aniko any io mitrango amy zanak'io de io za taminy hitanao io le ataonay hoe ozany le tao aminao ihany ty no tonga amy zanakao zaho zao vadiko faharoa zay vo vita mariazy amiko io manampady anay io rainjanako io fa le vadiko voalohany terahako ray ka lasa ozy de ohatrany koa io misy amy zanakanao io neny zanakanao raha tonga de vita mariazy be sy natanina vola be teraka ray koa de io zy lasa de zao ny teneo matokyen'Andriamanitra ianao fa ody ny vinatonao any alavitra anatanynarivo le lehilahy amin'io de mivavaky za nitsofina rano tapahana ny ozony soran'Andriamanitra ny fotoana foy tao arinan'iny any tonga izy tamin'ny alahady teo ny natany pastera misy Andriamanitra velona tokoa ato am'ty fiangonana ty no de nge le vinantiko ao izy zao antranonay eo izy miaraka ao izy telo mianaka tena ohatrany hoe ohatrany tsy izy reny le nandesy le nanao vava ratsy ohatran'izy reny le ningosokosy za tsy verina mo za tsy teanao tsy milanao tsony satria natoky an'Andriamanitra ny rem-pianakaviana de nivavaka ho an'ny zanany foana koa ny herina ozy na tetsy an-taniny de nitain'Andriamanitra izy ka ho anao zay manaraka nininona olana
adetrehanao ny raty sarotra niny zavatra misy ny zavatra miseho mitokatranao sy ny asanao ndao atoky an'Andriamanitra fa takina amin'jenany Daniel amin'jenanao amin'tia 2020 ity ka faranako ary ny afatra voalohany itona filazana ako amin'ny asapo alahady izao de misy taona ingeza be mihitsy ho ataonay ao fiangonana iray fiandronakely amin'ny fitora amin'ny 7 ora ary amin'ny 1 ora ny maraina fa amin'ny 2 ora sasany kosa ny tolakandro ireo fotoana ireo de arahana vavaka fanafana sy fampianarana ny tenin'Andriamanitra akoatran'izay ny alakamisy sy ny talata de fotoam-panafana ranoray izy io manasanao zahay tongava fa sady misy fanafana rampana ny ozona anesana ny asana devoly mba ho fitahiny ty taona ty ary afana ihany koa mitondra hafatra sy fampianarana ny tenin'Andriamanitra aminao mba hafantaranao tokony ataony rehetra ka manasanao atongava numéro telefony ifandraisako aminao mo raha mila fa ataoko hoe mba vavaky ianao na te eo aminay manokana ianao de io ny laharan-tarobia ifandraisako aminao ndao tsika hivavaka apetrao mifonao ny tananao am'izao fotoana na apetrao ny faritra marary anao fa hivavaka ao anao mino de mitenena hoe matoky anao a Jesosy fa takina amin'jenao Daniel no amin'jenao amin'ty taona ty ndao hivavaka tomboka raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ako ny amin'izany teny nampitirainao azany ho an'ny olona mpanaraka ny fandaharana ankehitriny Tompoandriamanitra mamindrafo ampiaino mamindrafo ampanaraka ny fandaharana ao reo marary ao reo manana olana amin'ny anaran'i Jesosy ty tina ny aretina aoka ho leviny tsy amin'ny tenan'ny olona itsony ary ny ozona sy ny asana devoly de ravaina sy tapana amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny olona rehetra tahina ny olona zay matoky an'Andriamanitra divany olana sitrany any aretina avonjenany any olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen de samy ho tain'Andriamanitra tomboka raha soatsika rehetra eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndrakely